Ninia tsy nanao commentaire mihitsy a tamin'ilay raharaha 4 nampitandrina iny a sy le resaka fanatitra hoe mifanentana amin'ny vidin'ny inona moa izy iny fanaovan-trano na fitadiavam-bola. Tsy micommente fait divers satria le izy efa mazava be ny fa ireny no ataontsika hoe signe ety ivelany fa marary ny fiangonana. Fiangonana rehetra mihitsy resaka ao anatin'izany na fiangonana zoky ny fiangonana zandrany satria nahoana ny sary hitako amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia c'est un géant au pied d'argile. Feno hipoka amin'ny fiangonana ary faly ery tena mandroso ny fiangonana kanefany a ny majorité ny olona dia suivers na followers mpanaradia fotsiny any dadapasy sy ny rythme fiangonana, mpanao activité, sympathisant. Mety atao hoe militant koa aza fa tsy disciple. Ny baiko nomeny Jesosy atsika nefa dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, faire des disciples. Io tsy vitan'ny fiangonana io satria nahoana mamizaka ny manao disciple mila fanaraha-maso, formation de longue haleine mandritra ny taona maro, mila arahana tsirairay ary évaluation atao amin'ilay olona. Faharoa, kamo ny mpitandrina, kamo ny pastora, kamo ny pasteur hampianatra ny olona hanana niveau fahalalana soratra masina. Fahatelo, tsy ampy fahalalana ny mpitandrina sasany na ny pasteur sasany fa mianina fotsiny tamin'ny fianarana ny anarana tany amin'ny faculté de théologie. Donc zany a tsy armé izy anome ny fahalalana ho an'ireo olona izay eo ambany fiadidiana. Dia ny mandany ny fotoana ny herin'ny fiangonana dia ny fitadiavam-bola. Samy manana ny endrika anaovan'izany nareo, ao nareo manao valopy, ao nareo manao bavolokarena, ao nareo manao ireny fanentanana kitoto ohatran'ireny, satria lay mission nareo mihitsy no défaillante. Faire des disciples, le ministère de discipulat, mampianatra ny olona ho mpianatra. Ary fragile ny fiangonana ohatr'izany. Tsy magaga raha misy an'ireny korotana maro samihafa hita etsero reny satria rehefa mandeha eny izy dia olona manana tanjona hafa daholo. Ao ny manana quête de pouvoir, zavatra tsy afeny zany, miady ny holohany any amin'ny komity, synod apartany, synod lehibe, KMSL, SL, izany hoe lutte de pouvoir. Dia ao koa rehefa jerena zany hoe lasa ohatry ny entreprise zany hoe misy vola be dia be dia na tiana na tsy tiana dia misy ny atao hoe appât du gain ao. Fa vitsy no miroso amin'ny hoe atao ahoana ny iformena ny olona mba hanana ny atao hoe disciple. Fa raha toa ka formena sy voaofana ho disciple ny mpiangona tsy miseho ireny zavatra ireny. Ary na dia isy aza ny mpanambaka, na dia misy aza ny mpanabodo sain'ny olona dia tsy ho tafavoaka an'ireny. Fa isika variana amin'ny zavatra ivelany. Ary izay no tsy hoe fanentanana fa hoe ivereno le fototra. Jesosy tsy miteny hoe mandehana mitadiava membre, mandehana mitadiava isan'olona mameno fiangonana, mitadiava disciple. Ny tsy tiavantsika pasteur sasany manao ny disciple koa mantsy a dia satria lasa tsy miankin-doha amintsika intsony le olona fa lasa indépendant spirituellement parlant. Ny tena marina zany a tiantsika mihitsy ny mitaizan'le olona hiakin-doha. Dia amin'izay fotoan'izay zany a eo ambany vahoantsika sy ny fifezantsika foana le olona. Andolo le izy. Donc zany fantany reny zany amiko symptôme signe ety ivelany hoe misy problème ao a, tsy mijoro amin'ilay iraka nandrahana azy ny fiangonana hanao mpianatra, tsy hanao followers na maro nisan'ny olona anaty registre fa disciple. Ao an'ireo olona be dia be miango isan-kalady ireo na intelo miditra na impito miditra tsy hany mihitsy ny maro-drefy fa firy amin'ireo no vrai disciple. Zany hoe tena mandalina mianatra
ary manana ny atao hoe vie de disciple zay. Les disciples zany fa tsy suiveur. Mampieritreritra le izy. Tsy miteny misy hoe disciple akory anao rehefa hoe manana andraikitra ao fiangonana na hoe mpiandraikitra komity, non. Misy le olona efa 30 taona na komity azy fa zaza vao foana foana izy, tsy mba manana esprit na disciple zany. Donc zany a géant au pied d'argile avokoa ny akabeazan'ny fiangonana. Iverenao ary ny fototra formation des disciples. Dikan'izay zany mila fiforetana ho an'ny pasteur koa zany satria tsy moramora manaraka an'ilay hoe misy programme rahana, misy fampianarana omena mandritra ny taona maro. Dia jerenao tsirairay dia sy misy évaluation asa be. Ka kamiko tsika ny tena marina fainéantise, esprit de médiocrité. Fa lasa club ny fiangonana dia hoe atao zay abebokambana farany betsaka. Dia azagaga rehefa mipotra eny amin'ny fahitalavitra sy eny amin'ny tambajotry ny daholo ny karazana dalàna rehetra eo anivon'ny fiangonana. Samy mandeha nikary.